Naovana ny fanamasinana ny fanambadiany. Tsy nampiova firy ny fiainan'izy mianakavy anefa ny fiantsoan' Jesosy an'ity mpanompony ity satria mamarasoa ny aina Marianjanahary vadiny dia resy lahatra tanteraka ny amin'ny mahampanompo voafidy tokoa any dada samby ary tena manohana ny vadiny amin'izao asa iantsony tompo azy izao. Izay vao tonga tao an-drano tamin'io fotoana io ny anjely izay napita hafatra taminy ary noho ny fomaraina indray izy dia nilaza ny teny tamiko. Ega mama, i mamanjara zany no fiantsony anazy satria izay no zanakanay voalohany dia hoe zavatra ohatran'izao sy ohatran'izao izy no niseho tamiko ka tsy fantako izy io izy na nofy na tena zavatra marina fa dia tsy fantako fa dia vao miandry ny nivoakan'izay aho izy dia teo moa izany dia niteny anana hoe Jesosy no ametraha antsika azy dia nitohy teo ihany moa ny fisehon'ny fifoazana izay fomba namoazana azy teto ary noho ny farany rehefa nitohy ny famoazana azy dia ohatr'izay foana ny fomba fitantarany sy filazany aminahy mampita an'io afaty io dia sady mampahery anahy izy ary ako moa dia niorina tamin'izay dia fantako noho ny tena hoe fomba fiasan'Andriamanitra taminy dia teo zany no nipetrahany izay fiorenan'ny finoko ary dia tsy natahotra tokoa. Misy fotoana mampatahotra ary mampalahelo anahy no fandehan-javatra taminy satria tamin'ny ora sy fotoana izay namoazan'i Jesosy azy io dia izao tsy misakafo izy malahelo ary mitodika ary miafina aminy sady mitomany ary miteny izy manao hoe aza malahelo anao izy Jesosy fa fantatry Jesosy fa malahelo anao kanefany zaho momba Jesosy momba aho dia niaraka tamin'izay moa dia niorina tokoa ny finoko ary tena natoky aho fa Jesosy tokoa ny momba sy mitantana azy mbandaka an'ity androany izao tenenako izao. Na dia mbola tanora izay ianareo mivady dia antson'ny olona hoe dada sy mama ary hita aza ny fahatanondranareo manahoana re ny fifampitokisanareo mivady amin'ny fisarahanareo rehefa misy fotoana andehanany dada hatrany ampitan-dranomasina aza moa no andehanany. Zavatra fantako aloha sy tsapako izany dia izao anay hatran'izay na tamin'ny efa sy nity asan'Andriamanitra ity na tamin'ny voatokantranonay tsotra dia izao ny zava-nisy tamin'ny fiainanay aloha dia izao tena mifampatoky anay ary izao na dia misy aza izay resaka hataon'ny olona dia ny zavatra fantanay sy tsapanay fotsiny dia izao mifampahery araka an'izay ary mifampatoky anay. Raha misy resaka ataon'ny olona amin'ny mahavehivavy anazy zany hoentin'ny olona eo amiko dia manapita ny hafatra aminazy aho ohatr'izao kanefany mahereza. Misy ny resaka ataon'ny olona aminazy no ny fandaozany aho amin'ny mahavadiny any aho koa any am-pandehanana izy dia miteny amiko izy hoe izao no ataon'ny olona kanefa izao mahereza fa izay no efa didina petrak'Andriamanitra amintsika. Zavatra koa izany hitanay hatran'izay ary misy moa fotoana fandehanana any ampitan-dranomasina any dia misy fotoana andehanako hiantsony anahy dia miteny izy salama be ianareo dia eo mamaly azy dia izay fa dia mametraka mandram-peona dia mifanao veloma dia mifampahery hoe izay fa dia mahereza fa izay no asa napetraka an'i Jesosy. Araka ny nambarany dia tsy manavakavaka tokoa ny asa nametrahan'ny tompo azy fa hatramin'ny mpitondra fanjakana ambony eto amin'ny firenena aza dia tsy vitsy ny resy lahatra ny amin'ny asa mahakakana mpanaovin' Jesosy ny mpanompony. Andriamantora herively tantely olo Madagasikara nanahoana moa tompoko no nahatonga anao nandeha tany amin'ny tompo fivezivory tsara kely. Misaotra anao mametraka ny izany fanontaniana zany fa ny mahampino kristiana ny tena dia tsy vahiny amin'ny tena moa ny fahalalana ny toby izay misy eto amin'ny firenena ao ny any Ankarimalaza ao ny any Ankena ao ny any Soatanana fa tsara ny lazana ny zava-misy amin'izany toby zany fa tsy vita ny tantaran'ny olona fotsiny hoe misy ny anina misy an'izao ary tsy hoe fitantarana fotsiny ara fa na dia ny fanaratsiana koa misy ka mpino kristiana ho an'ny tena ka tia lala bebe kokoa ary tia hafantatra bebe kokoa momba zany toby zany zay any Ikerana ka dia nanoka fotoana mihitsiny
taminy tsingeritaonany nanomboan'ny ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra Tonjanahary Samuel zay atao hoe Dada Sam ny 20 marsa 4 teo dia nandeha tany ny tenako mijery an'izany toby zany mijery akaiky mba tsy ilazan'ny olona satria marina fa ny tena mahakristianina manana finoana ary ny tena zava-dehibe dia nijerenao hoe amin'ny aisa amin'ny fotoana inona ary aisa no ahafahanao ka ohatran'ny tiana mafiorina zay finoako zay ka dia nandeha tany amin'ny tobinakerana ka dia nahita ny zava-misy eo amin'ny toby io ary mampirisika koa ny zay mbola tsy nahita mba hijery ny zava-misy amin'ny toby io. Ianao no teniny hoe Dada Tonjanahary Samuel, ahoana re tompoko ny fahitanao an'io mpanompon'Andriamanitra io? Efa voalazanao izy zay fa mpanompon'Andriamanitra ny zava-misy dia zao raha vao miteny le anarana fotsiny anao ty hoe Tonjanahary Samuel dia le entre parenthèse matetika hoe Dada Sam, zay no mahazatra ny rehetra amiko zany hoe Dada Sam zany fiheverako azy dia hoe efa olona mety zokonay zao raha ara-taona kanefa gaga raha vao nahita azy voalohany fa tsy arak'izay fa tanora dia tanora ary mahatanora azy zay dia tena nanahitra satria amin'izao vaninandro iainantsika zao no ahitavanao tanora tena minofa am'izany asan'Andriamanitra zany dia tena zava-dehibe zany ary mahatanora azy zay moa dia manana ny oeti-manana izy amin'ny mahatanora azy zay hiatrika an'izany asan'Andriamanitra zany. Fijeriko azy amin'ny ankapobeny dia olona tsotra mahay mandray olona tsy miavinavina na amin'izanizy aloha zay ny zava-misy aminy ary asa ngamba am'izay mahanana fa tsy mbola nahita n'io rangahy io ataoko rangahy satria fa dada ny ilazana azy mba tezitra zany tsy misy ao aminy zany fahatezerana zany ary rehefa mitafatafa aminy ianao dia tsapanao fa na ny fomba fiteny na ny fomba fihetsika hoentiny mitafa aminao dia tena risy lahatra ianao amin'ny zavatra lazay ary tsy zaharery angamba ny afaka ilazan'izany resy lahatra zany fa efa misy ihany ny olona vavolombelona afaka hanaprofo an'izany fa ny zavatra teneniny dia tena mitombona ny zavatra teneniny ka mahampanompon'Andriamanitra azy zay dia mbola tsindriko eto fa tena hafa mihitsy izy izy ary raha vao miaona aminy dia resy lahatra ary mitoby zay eo misy azy dia hitanao mihitsy iny fa hafa mihitsy iny raha ianao miatrika zany hoe fitombavaka any amin'izany toby zany ka zay amin'ny ankapobeny mikasika azy tompoko. Natokanao mpiandry tany amin'ny toby fehizoro tsara ankerany ianareo mivady tamin'ny 3 Jolay teo. Mba azonao ambara ve tompoko manahoana amin'ny fifandraisany maha-mpiandry sy ny mahaloolo Madagasikara anao? Voalazako tary aloha fa matola asa mpiandry dia voalazako tary aloha hoe nitady ny toerana hanamafy orona zany finoko zany ka ny zahay amin'ny mahalolona anay dia be dia be zahay eo amin'io institution io no mpino ao ny mpino musulmane ao ny katolika ao ny protestante anefa zany mahampino anay zany tsy manelingilina ny asanay ao amin'io an'io fa ny anay moa mpanao lalàna amin'ny ankapobeny zahay ary zany fanaovana lalàna zany dia gamba tsisy manelingilina anao ny mahampiandry anao anaovanao ny lalàna mainka raha manampy anao zany koa azy ny asana mpiandry dia asa mpanasovam-bahoaka koa izy io ny teny tiako amarana anazy angamba dia nytoy izao io toby nankirana io dia tsy araky ny ilazany sasany azy fa raha ohatra ianao ka mbola misalasala
raha ohatra ianao ka mbola manana eritreritra hafa fa ohatra ny toby iasan'Andriamanitra daholo io a mitovy amin'ny any ny alehibeny angambany tsy mitovy fa mitovy any amin'ny na ny any Ankarimalaza na ny any Soatanana dia ohatra izay ihany koa io tobinakerana io ka ho an'ny mpino kristianina indrindra ireo zay eny anoana eo amin'ny fitsikirana ny fisiany YouTube io any titsotra ny teninay danadana ny varavarana amin'ny YouTube io ary natao ho an'ny rehetra zay mahatsapa-tena zay te hanamafy orona ny finoana malalaka ny tobinakerana ahafahanareo mba mandehana re tompoko mijery hahitanareo hoe manahoana marina ny asa misy amin'ny YouTube io. Tsy misaraka amin'ny tantaran'ankerana ny tokotany tsara zay toerana fitokanana ivavahana. Arao ange fitantaran'ny pastora Martin azy mahazo ny tokotany tsara moa zao ny sary zay alaitsika pastora mba azonao ambara ve ahoana marina ny amin'ny tokotany tsara io. Le tokotany tsara zany tenimbotry izy hoe izy io ahitatsika ihany amin'ny baiboly ny tenimbotra dia midika ho toranamasina ary anisan'ny fihaonana mitombo koa ny tenimbotra izay hitatsika betsaka amin'ny sotramasina toeram-pivavahana izy io toeram-pitokanana mba ahafahan'ny olona mivavaka tsara ary io moa zany ho tokotany tsara dia nanomboka tamin'ny volana juin 2002 no nanaren'i Jesosy hoe eto izy no iaonao koa amin'ny olona eto amin'ity tenimbotra ity izy no anesorako ny rakotra izay manarina ny firenena sy ny sarina izay manarina ny olona ka eo zany dia toeram-pivavahana mazana koa ny tena fandehanana eny mialohan'ny fanokanana ny 3 Jolay dia anisan'ny mankeny koa ny olona izay atokanao mpiary mivavaka mandihy ny tenany amin'ny fiantsona azy. Nisy tantarany izy io mba azonao ambara ve ny tantaran'io tokotany tsara io taloha? Io tokotany tsara dia Mahatango no anarany tenimbohitra io tamin'ny fahatany gasy izy io dia anisan'ilay fanokanana mpanjaka fa izay ary rehefa misy mpanjaka tokana amin'ny faritra aty dia eny ny toerana nanokanana azy. Tanterana koa ny fiangonana katolika dia nanao ny toerana fitokanany rehefa misy mompera tokana dia matetika izy mankeny. Nanomboka io volana jona 2002 moa zany dia Jesosy koa nanafatra ny mpanompony Dada Samy hoe eto koa ny aonako amin'ny olona izay tena hitady hamarina. Ny fanahy avy amin'Andriamanitra dia iray ihany. Ny fomba fiasa amin'ireo toby lehibe efatra eto Madagasikara dia atao eto Ankerana koa. Tahaka ny fanasa-tongotra izay hitantsika eto ny toerana natokana anaovana izany. Ny asa sy fampaherezana izay misy indroa isan'andro mba androana devoly ireo marary sy ampaherezana izay rehetra monina ao an-toby sy ireo vahiny tonga izay tsy tapaka fa mila ho isan'andro mihitsy. Ao koa ny fampianarana soratra masina sy ny alim-bavaka izay tsy ataony ambanin-javatra. Izany dia fiaretan-tory amin'ny hira sy ny vavaka hitondranam-bavaka ny asa, ny fiangonana ary ny firenena ary indrindra hienoana ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy zavatra atao eto Ankerana izay mivoaka amin'ny fomba fanaon'ny tobi-pifoazana loteranina eto Madagasikara. Fitaomana ny olona ho an'i Jesosy, fampaherezana ny reraka, fitarihana ny olona hiditra ao fanjakan'ny lanitra. Izany hoe tena fitoriana ny filazantsara madio no tena fototry ny asa mpanaovin' Jesosy any Dada Samy. Ilainy firenena ny olona toy itony, matoa mifanoja amin'ny vanim-potoana sarotra sy mafanafana eto amintsika no iantsony tompo ireo mpanompony. Enoy ange fitantaran'ny pastora Martin azy. Ny fitovizana moa zany dia ny fifoazana tsy efa miala amin'ny tantara